Tokony efa tonga eo anivon'ny governemanta ny tolo-dalàna mikasika ny fampiatonana ny vohoka noho ny antony ara-pahasalamana. Efa nalefa ny mbarao ny praiminisitra tamin'ity herinandro ity ny tolo-dalàna ahafahan'ny governemanta maneho ny hevitra izy ireo sy manao fanamariana ho ny loharam-baovao iray avao amin'ny antony ara-pirenena. Manana 30 andro moa andinihana azy ny mpikambana amin'ny governemanta ka everina fa tsy ho tafaverina ao anivon'ny parlemanta alohan'ny fiafaran'ny fivorian'ny parlemanta izay ikatona amin'ny 17 Desambra izao izany. Nangataka ny solombambaoaka masikola Mali izay nandroso ny tolo-dalàna mba handefasana azy mialohan'ny niafaran'ny fivoriana ahafahan'ny solombambaoaka manao ny asam-baomera sy mandany lalàna vetrany amin'ny fiandohan'ny fivoriana teny ara-pirenena manaraka. Enisan'ny Malagasy ihany no miasa amin'ny sehatra ara-dalàna raha ny atota-kevitry ny banky resam-pirenena mikasika ny fandraharana. Isan'ny antony mahatonga izany ohatra ny firafitry ny TOEKARENA, ny fiakaran'ny vidim-piainana na ihany koa ny fahasarotan'ireo dingana izay apetraky ny fitondram-panjakana. Raha nitatitra navoaka n'ity rafitra mpamatsy vola resam-pirenena ity, hatreto aloha dia tsy faindondra raha ho an'ireo orinasa sasany ny fidirana eo amin'ny sehatry manara-dalàna. 20% orinasa amin'ny sehatra amin'ny tsy ara-dalàna dia tsy mahita tombony amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Hoatrany ny tatitra eniny isanjato amin'ireo orinasa efa Appollo isanjato izay naniry ny hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna ihany no tena niroso amin'izany. Niditra tamin'ny andro fahatelo ndray ny alarobia teny amin'ny lapan'ny FITSARANA anosy ny FITSARANA ilay raharaha Appollo 21 taorian'ny Paul Rafanoharana dia ilay teratany frantsay Marc Philippe François sy ny sakaizany no enompo tsara. Notsipahin'ity teratany frantsay voaroroy amin'ity raharaha fanonganam-panjakana sy fifofona ny hainy filoham-pirenena ny fiampangana azy. No mafisy ny nalona ny mpitsara fanjana teo amin'ny sehatry ny fandraharana ny fivandraisany tamin'ny Paul Rafanoharana. Tsy nieritreritra velively ny hiditra amin'ny raharaha politika eto Madagasikara ny tenako hoy izy. Isan'ny naverimberiny mpanadiady matetika fa orinasa entina nanakonana ny raharaha Appollo ny tsara first izay nanatsangany niaraka tamin'ny Paul Rafanoharana sy ny voapanga anankiray. Nolaviny anefa izany filazana izany. Raha nambarany resaka izany kosa indray manoloana ny mpitsara dia misy tamin'ireo zavatra nolazainy nandritra ny fanadihadiana natao azy no novainy ka nentina handetehana ny Marc Philippe François. Mbola hitora-pitsoraka misy ny fiainona azy rehefa nahato ny raharaha-pitsarana androany alarobia.